fiakarany vidim-bary na ny mpiaina amin'ny ankapobeny tao tsena misy be misy tokoatran'izany tamin'ny fotoana nampalaza be aloha tsy misy orana tsy ampanany eto amin'ny firenetsika izy iny mora ny fanadiadina nataonay dia vokatry ny panika ngamany azo ilazana zany satria misy hevitra tsy voapita ihany misy communication tsy voapita ny tompona anakitra amin'izay dia ohatry misy panika teto tseny manararaotra dia miakatra tanatin'ny fotoana fono vidim-bary ny bebena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao tsika na mandalo any amin'ny tsena fivarotana dia efa stable zany zao efa tsy metsiketsika tsony le vidim-bary amin'izao fotoana izao ny andraikitry ny tsena moa miresaka vidin'entana izahay tsy dia tena mpanaramasina vidin'entana fa ao ny ministera mivarotra sy ny ministera isan-karazany manaikitra an'izany fa ny anjara anaikisa dia ny manentana amin'ireo mpivarotra eo manao ny asany mametsaka ny sy-andava mirindran'ny fomba fasarena tao ny tsena misy atsika misy fanitarana ny tsena tazantsika tao ny tsena misy be amin'izao fotoana izao ino moa iarahantsika nafantatra fa fonom-bola nandalo taty anosy be ny kandida lalao valomanina tamin'ny fotoana dia nampananteny izy fa misy fanamboarana sy fanatsarana ny tsenana nosy be tonga eo amin'le fotoana fanatsarana sy fampivoarana tsitsika amin'izao fotoana izao misy ny extension fanitarana pavillon sy ny aménagement ny parking fanatsarana ny parking marina moa zany fa parking natokana ho an'ny tsena izy io fa tsy natokana ho an'olo tsotra zany hoe mara ampiasain'ny vidy ampiasain'ny mivarotra ary ampiasain'ireo tatitra ny afaka misitraka azy moa zany dia voalohany ka tsy maintsy mivarotra mivarotra zany atsika zany reo maty ihany na mafian'ny resaka fivarotana tokony izay aloha ny olona miditra voalohany olona hivarotra ianao zany fa tsy afanofatsena satria ny tsenany commune tsy azo ampamifay